Faly miarabanao indray amin'izao resadresaka izay ifanaovantsika ifanentanana ampitsarana ny herisetra izao. Tonga soa indray. Androany isika dia hiresaka ny amin'ny fihetseham-po sy ny herisetra. Fihetseham-po sy herisetra. Iray amin'ireo karazana herisetra mitranga amin'ny lahy na amin'ny vavy ny herisetra ara-pihetseham-po. Mety ho amin'ny ankizy lahy izany, mety ho amin'ny ankizy vavy, mety ho ny tanora, mety ho ny lehibe, mety ho izay efa nahazo taona ihany koa ary ny antitra dia mety hiaran'ny herisetra ara-pihetseham-po. Tsy misy fikasihan-tanana mivantana, mety hoe amin'ny fiteny, nefa koa mety tsy miteny akory ilay olona mampiatra herisetra fa tena marary anefa ary tena mandratra bebe kokoa ny herisetra izay amin'ny lafiny ara-pihetseham-po izay. Mety ho avy amina fijery, mety ho avy amina fiteny hoy isika, tsy voahevitra na hoe mety tsy fananiana na mety efa fahazaran-dratsy ihany koa dia mety hitondra herisetra ara-pihetseham-po izany rehefa mandona mafy. Araka ny efa iresahantsika dia hoe rehefa mamela ratra, rehefa misy takaitra, rehefa mankarary an'ilay hiarany dia herisetra izany. Ohatra hoe mety mivazavaza lava ny olona anankiray, dia ny olona anankiray izay hiaran'izany dia mahatsiaro ho voakihana tsy ankijanona, mahatsiaro ho voakitakita foana, mety mahatsiaro hoe voaomba na ambanimbaniany ny fomba fitenin'ilay anankiray izay mivazavaza, na mety hoe hiaran'ny avonavona, mety ho afa-baraka mihitsy satria tsy voahaja ao anatin'izany. Mitondra ratra-po dia mitondra herisetra ara-pihetseham-po izany. Mila mitandrina isika eo amin'ny fifandraisana satria mety hisehoany izany ihany koa izao raha mizaozao loatra ny olona anankiray satria manambonimbony ny tenany mandrakariva izy dia manambany ny anankiray, dia ilay anankiray mety ho tsy voahaja, ilay anankiray mety ho mahatsiaro voaratra satria ambanimbaniana amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fijerin'ilay anankiray izay mizaozao. Mila fitandremana eo amin'ny fifandraisantsika izany rehetra izany ary tsy izany ihany aza fa ny hatezerana lava dia mety hitondra herisetra ara-pihetseham-po ihany koa. Raha toa ianao ka te hiteny zavatra anankiray tsy mifanaraka amin'ny sainao ilay izy dia miteny an'izay mifanandrify ny vavanao eo fotsiny ianao dia mety hisy ratra na fery avy amin'izany teny ataonao izany amin'ny fihetseham-pon'ilay olona anankiray izay hiaran'ny hatezeranao. Ary matetika ao an-tokantrano dia ny ray aman-dreny raha tezitra dia ny ankizy ohatra ny hiaran'izany fahatezeran'izany, na any amin'ny toeram-piasana misy mahasosotra ny lehibe dia ny mpiara-miasa izay ambany noho izy ohatra no hiaran'ny fitabatabana fatandremana izany. Fa herisetra ara-pihetseham-po tsy mitondra fiadanana nefa koa vao may mahasorena mankarary fo dia andao hiara ifanentana ampitsahatra an'izany zasa ianao. Ao an-tokantranao ihany ohatra araka izany resahantsika izany dia mety koa ny ankizy tsy manaja olon-dehibe, mety ny lehibe mivazavaza lava, mety io tsy manaja ny fomba fitenin'ny ankizy ny lehibe, fa mety misy fotoana koa ny lehibe ihany koa tsy mahay miresaka amin'ny ankizy fa izay resahantsika hoe mampiatra fotsiny ny hatezerana ohatra na ny fahasorenany amin'ny zanaka izany dia izao hoe sarobidy ny fifandraisan'ny ankohonana andeha hitandrina mba tsy hisian'ny herisetra ara-pihetseham-po izany. Ny tokantrano dia tokony ho toerana mahatamana ny anjely ary raha zatra miteny mafy na zatra mifampivazavaza, zatra mifampikitakita ohatra ny olona ao amin'ny tokantrano anankiray, inoana fa tsy toeran'ny anjely izany tokantrano izany ka zasa ianao no ampirisihana mba hianatra fifandraisana mora, tsara, malefaka, feno fitiavana mba hahatonga ny tokantrano ho lavitry ny herisetra misy ratram-po. Ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:10 dia misy an'izao teny izao manao hoe izay tiany rahalahy no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitonana ao aminy. Izany hoe maneho fifankatiavana ao amin'izay mpiray ankohonana zany ka eo amin'ny mpiray tam-po na mety ho amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, mety ho amin'izay miara-monina ao, mety ho mpinamana ny miara-monina ve, mety ho misy dadabe na ny renibe na mety ho dadatoa na nenitoa miara-mipetraka ao, mety ho zanaky ny havana koa miantrano ao aminao fa ny mpiray ankohonana rehefa mifanolotra fifankatiavana dia miara-monina amin'ny mazava ary tsy misy fahatafitonana ao aminy dia tsy misy herisetra ara-pihetseham-po izany. Tsy izay ihany fa
amin'njaona voalohany ihany fa nitoko faefatra kosa indray dia ny andininy faraika amin'ny roapolo dia misy an'izao teny izao manao hoe ary izao ny didy efa azontsika daminy izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahy koa. Izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahy ihany koa. Ataontsika ahoana moa ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany masontsika mivantana raha ny rahalahy na ilay mpiara-monina mpiray ankonana amintsika hitantsika maso isan'andro eo ary no tsy tiantsika. Andeha isika hitandrina. Andeha hianatra, hiezaka ny amin'ny hoe hikolokolo fifandraisana tsara ao an-tokantrano ao. Dia fifandraisana tsotra, fifandraisana mora fa na tsara miaraka amin'ny fitiavana mba ho lavitry ny herisetra ara-petse-po ny tokantrano izay misy antsika tsirairay avy. Azonao atao mba hisorohana ny herisetra ara-petse-po izay indraindray anie mety tsy tsikaritra ao na mety tsy fananinao tsy fantatrao akory hoe izany mampiatra herisetra dia azonao atao ny mikolokolo fahaizany aina sy fahalalam-pomba. Ianao mihitsy no ohatra voalohany manatanteraka an'izany dia ho modely arahany ao an-tokantrano, mizara maneho fitiavana, mizatra mihitsy izany ny tiana resahana ka na amin'ny teny na amin'izay atao dia hatsapan'ny hafa fitiavana izay ataonao. Ary raha misy tianao lazaina eny fa na dia hoe fanitsinana ny loana toe-javatra mety hoe fahadisoana anankiray ary dia mba ho ampitiavana no anehoanao an'izany sy hizaranao anitsianao ny hafa dia mba ohatra tsara analavitra ny herisetra ara-petse-po ao an-tokantrano ianao satria ianao amin'izay fotoana izay dia hampanjaka ny fifaliana, hampitoetra fifanajana ary koa hampiseho fanetrentena, hampiseho halemem-panahy dia ho modely ho alain'ny hafa tahaka ao an-trano ary hisy fiadanana tokoa ny tokantrano izay misy anao miaina tahaka izany. Raha ohatra koa moa hoe ianao izany ilay hiaran'ny vazavazalava, azonao atao ihany koa ny maneho hampitiavana, hampitoniana, miresaka mampafantatra hoe izaho hiaran'ny herisetra maratra ny foko ao anatin'izany ary amin'ny fotoana anankiray raha misy mahatezitra anao azonao atao ny miresaka amin'ny ao an-trano hoe misy mahasorena io dia tsy entinao hanararaotana nefa hivazavazana izany na hoe hampiarana herisetra indray handratra ny foniny ao an-trano fa kosa mba hampitoniana ny rehetra, mba tsy hisy avy intsony mba hanao zavatra hoe efa tsy tianao na hoe handrangitra anao izany fa mba ho hampitoniana ny fanaovana ny resaka ao an-trano. Ny anton'izany dia fahazarana tsara, azo volena, azo kolokoloana ary azo hifankazarana, hifanabeazana ao an-tokantrano izany. Na ny miresaka milamina, na ny mifampiteny am-pitiavana fa torohevitra anankiray zaro itsiky ny endrika ao. Amin'ny zavatra rehetra dia mba ho tsapa ny fifaliana sarain'izany endrika ao izany. Torohevitra anankiray izay azonao tanterana ny hoe raha vao mifoha amin'ny maraina dia mitsiky aloha fa ampitsiky ny tontolo andronao izany. Ary raha vao mifoha ihany koa ianao dia teneno ny tenanao hoe hisy zavatra tsara hitranga androany, mamelona fanantenana ao anatinao izany ary ampitony ny tontolo andronao, ampiaina anao anaty fiadanam-po dia ianao amin'izay fotoana izay ampiaina fitiavana ny manodidina anao ary ny fitiavana moa mivaly fitiavana dia ilamina izany. Lavitry ny herisetra, lavitry ny ratram-po ny manodidina anao sy izay iainanao amin'izay tontolo andro izay. Fa ny fanankinanao ny fiainanao manontolo amin'Andriamanitra ny tena lakile. Azonao atao ny manolotra ny fonao, ny fihetseham-ponao mihitsy ny raha vao mifoha ianao mba ho fehezin'Andriamanitra. Na ny fihetsika ao izany amin'izay fotoana izay tsy handratra ny hafa, ianao koa ho tony ary mora kokoa ny andraisanao izay mety ho fandratrana ataon'ny hafa raha tsy ampoizina izany na hoe fananiana izany dia mba ho mora aminao ny miatrika amin'izany rehetra izany. Rehefa zatra miaina anaty tontolo feno fitiavana ny olona iray dia mampiaina fitiavana ny any ivelany ihany koa. Ka andao ny tokantranontsika ho zarina, hifampizara, hiaina anaty toetra tsara dia ny any ivelany koa afaka hita fifaliana avy amin'ny fisitsika satria ny fitiavanao an-tokantrano ho tonga antsika any ivelany, any am-pianarana, mety any am-piangonana, n'aiza n'aiza hisy antsika dia ho lavitry ny herisetra. Ampitsahatra ny ratram-po satria fitiavana no mivaly fitiavana, isika mizara fitiavana dia miantso fitiavana avy amin'ny manodidina. Ndao isika hivavaka mba Andriamanitra no hiasa ao am-pontsika tsirairay avy hampiainantsika fitiavana. Hivavaka isika. Andriamanitra iray, misaotra ny amin'ny torohevitra izay ny fampizaranay. Ka sy ny fonay tsirairay avy mba hiaina
ampiaina ary zatra ny fitiavana ka ny manodidina anay no atsapa fitiavana avy aminay ary izahay koa hiaina anaty fiainana lavitry ny herisetra ara-petseko. Misaotra indrindra Andriamanitra minaran'i Kristy nivavahanay. Amen. Dia mirara ny fitahian'Andriamanitra ao aminao sy ny ankonanao atolory azy ny fonao. Veloma indray azy.